ty levy kely ty fotsiny aloha itenanareo zavatra anankiray ho anareo rehetrarehetra ho anareo page manao récupération ny zavatra teny koa dia tiako hofantaranareo fa za aloha tsy miray mitolona amin'ny ritahina sy compagnie satria isan'ara roatra i-récupérer manao poste momba ny tamatavy dia in-récupérer ny olona izy zany tenena za zao tsy miray tolona amin'ny Saint-Thiary Betsambava sy Saint-Thiary raha tadidinareo efa tamin'ny tolona tamin'ny heritaona tsy niaraka tamin'ireny mihitsy tsy miray tolona amin'ireny tsy ray tolona amin'le tsy fantatra tsony hoe iza ny Gen Z iza siza amin'izao sy mitarika ny olona hitolona tsy miray tolona amin'ireny ahako so dia hoe alainareo ny publication dia izany no ny teniny dia andao ny hidina an-dalambe tsy manentana olona hidina an-dalambe zao raha zany anontanianareo fa be dia be manko le page amin'izao miandry olona hiteny fotsiny izy i-récupérer-na le izy raha izay ny rasanareo dia disokajinareo satria tsy anentana olona mihitsy hoe andao hidina an-dalambe amin'izao fotoana izao mahita hoe atao fanadihadiana tsy fanadihadiana raha hitanareo dia tsy mipartager alezy mihitsy fa mangataka hoe ataovy ny fanadihadiana raha ilaina satria samy manana information anana angamsika dia raha ny zavatra henoko aloha dia tsy afaka hiteny mihitsy hoe aiza ny misy izy amin'izao fa miteny fotsiny hoe ataovy raha mila fanadihadiana atao dia ataovy dia rehefa vita ny fanadihadiana dia avitsory le olona dia ampahafantaran'ny olona hoe inona le izy raha natadidinareo ny fanadihadiana tsy voazao nisy fotoana Général Ramakavelo nadihadiana nisy fotoana nisy olona hafa be dia be nadihadiana dia ireo olona avy nadihadian'ireo avy eo mifampitohitohy le izy ka izay no mahatonga anahako androany lasa mailo be amin'izay zavatra rehetrarehetra hoe zaraina sy hoe komba mitranga ny hoe Gen Z aloha dia le mitarika hidina an-dalambe tsy miray tolona amin'ireny be dia be ny zavatra afaka kritikeko fa tsy manentana olona hidina an-dalambe raha za zao ny anontanianareo satria fantatrareo ny contexte zao hoe miandry fidinana an-dalambe fotsiny ny etsy amin'ny ilany dia anararoatra n'izay fidinana an-dalambe rehetrarehetra eo le fidinana an-dalambe koa efa nanao live teto hoe fataro hoe inona ny après le fidinana an-dalambe inona le objectif le izy iza mitarika anazy makaiza le izy avy eo inona le atao aoriana le izy dia afaka miara-midina an-dalambe fa raha ohatra ka hidina an-dalambe fotsiny satria nisy olona tsy nahazo seza nisy olona afamaly tamin'ny ministre tetsy aloha misy olona ho nanao an'izao misy olona nanao an'izao misy olona hoe anonga-panjakana misy olona nanao an'izao dia tsy namany ahako izay zany tiako averina fotsiny alohany fa iresaka le tamatavy azo satria efa vita moa zany zao ny fizarana le anahako miandry ho anareo amin'ile kanioty miandry any sanifiara sisa miale facture tokony azoko tamin'ny herinandro le izy fa mbola tsy nalefa an'zareo dia miandry an'izay dia alefako aminareo ny détail le hoe inona avy ny vidina tamin'le izy dia miandry an'izay fa efa vita tanteraka moa zany le izy zao fa tiako atao fotsiny izay fampidirana anazy zay amin'ny voalohany hoe je me désolidarise avec retsy parti anankiray ry Saint-Thiary Betsambava ry Tanory Tahina ry retsy groupe retsy tsy miaraka amin'ny retsy amin'ny ilany retsy koa ako samy manana ny fitakiana mihitsy zany zao fa le fomba hitondra le fitakiana no samy hafa zay aloha azava fa alohan'ny tenenako le tamatavy satria misy olona anararoatra le izy raha zany antenanareo zao inona ny position ako dia ohatrany hoe misy matitra anankiray miainga dia mivoaka ny baolina dia ampidirina ny baolina raha mila ovaina mpilalao fa ny matitra mitohy mila atao mazava fotsiny amin'izay anatin'ny matitra zany zao ny olona mitarika le matitra hoe aiza zao ny fanomananareo ny fifidianana aiza zany zao ny fanomananareo ny fifidianana izay zany zao ny mahaliana anahako afaka omena herintaonareo roa taona raha tianareo ny fahefana tianareo ny vola mijanona raha tianareo fa aiza ny famanana fifidianana nareo ve zao hirotsaka ao anatin'ny fifidianana izay zao ny fanontaniana mahaliana anahako hoe nareo amin'ny fitondrana sy teny ve hirotsaka fa ny Jesoa ve hirotsaka kapiteny ve colonel ve hirotsaka ireo olona rehetra ao anaty fitondrana nareo ve hirotsaka izay zao ny azany mahaliana anahako dia iza ny karakaran'le izy fa raha hoe anentana olona hoe andao hidina an-dalambe tsy mbola nanentana an'izany teto satria ny olona rehetrarehetra mitarika ireo tena tsy fantatrareo ny eo ambadika le izy tsy fantatritsika ny eo ambadika le izy raha ohatra hoe ny zavatra henoko aloha mahatonga na mbola tsy nizara tetsy hoe avoa ihany nataovy ihany raha ny information apitaiko azy satsy dia raha marina sanatria izany hoe marina le izy dia tena hoe lalovon'ny olona fotsiny tsika
tena hoe lalovon'ny olona ny andany sy ny akilany fotsiny milalao antsika amin'ny fanavozana milalao antsika ary tia milalao antsika ry candidat chou-fleur milalao antsika ary Rajoel satria tsika mihevitra hoe tsika zany zao tena manana ambo be mihitsy mihevitra hoe zay zay na tonga an'le tolona nandresy tsy tsika fotsiny no amplificateur an'le izy fa efa nisy tolona ny séance tany aloha efa nisy tolona tany aloha tany efa nisy coup d'état tany anatin'ny tany fa isika fotsiny nampiasainy zareo atonga le izy ka zay mahatonga na hoe tsy any antana olona mihitsy hoe hidina an-dalambe zao raha zany antaninareo ka sao de hoe ou récupérer nareo zay publication enquête de hoe zany no teneniny anga de andao hidina ndika zany andao hidina an-dalambe iresaka le tamatavy zao le tamatavy zao misy fanontaniana tena mbola andrasako valiny hoe aiza zao ny fanapiny fanjakana ny tamatavy io ataonareo any Tuléar io tsy maninona tena tsy maninona satria vahoaka malagasy koa ny Tuléar za tsy manome tsina lisa rehefa hoe anao alisy nareo tena tsy maninona mihitsiny fa matonareo raha marina hoe name 50 millions d'ariary tatsy ny dikan'izay de misy vola ambony zany efa mahavita le any tamatavy zay zao tena marombotr'olona ary zay mahatonga an'le olona tezitra satria le fanjakana efa tena fragile be ke le fanavozana tsy afaka nareo raha misy olona hoe fa hitanareo hoe entoro tsy sahanareo tonga de samborina satria matahotra an'le vahoaka nareo de nefa nareo à côté nareo mbola mandrangitra amin'ny hoe ny olona tamatavy ke so mbola be de be ny olona tsy staff hoe de nefa nareo hoe ry manao tsapiky tsy le tsapiky mihitsy ny olana satria misy olona koa hitarika adipokindray avy fa manina any Tuléar de manina te tamatavy de manina tsy dirany hoe foko avezasaveza mihitsy fa tsy maninona liza raha ataony tsapiky raha ohatra ka hoe fa mba mitafy-trano mitafy tolona ny olana tamatavy fa hatramin'izao tena nareo izay nizaran'le tafo iny tena sahirana satria tezitra le olona sasany tsy mahazo an'le izy kanefa le nataontsika olona foyer 105 any le izy de le olona tsy mahazo mipitrapitra de izay no neny olona tsiny de ny fanontaniako zao hoe aiza zany zao mahatonareo manana budget na 50 millions mbola tsy hitako moa profon'izay zavatra reo tena misy fa le zavatra telen'ireo tao Facebook na raha manana zay nareo de tokony efa manana plan nareo amin'ny tamatavy satria raha vola be en'ny olona etsetsy alisany ny tena tamin'ny voalohany hoe tamile mbola voazo ny vola de teny mihitsy hoe tsy hoe voazo akory ny vola de tonga amin'ny compte ny fanjakana malagasy fa telo volana ty arintsika zao tena mbola fanapin'ny olona tena hoe mobilisation citoyenne no mahatonga ny tamatavy mbola misakafo am'izao raha tsy manao ininy dinaise raha tsy manao ininy chaîne raha tsisy ininy ataony vahoaka tena teneniko anareo fa tsy fatako hoe aiza ny ataony BNGRC zao mbola tsy niteny mihitsy tamin'ireny fotoana ireny satria mbola sahirana tao anaty fizarana fa anisany naheno resaka tany amin'ny BNGRC hoe satria ony misy an'le akizy iny mba manao fanampiana any de maka sary roapolo kely sotro zao de tsy hita mihitsy ny le anay de takona le ataony BNGRC akizy kely anankiray hoe maka sary roapolo de ho takona ny ataony fanjakana olona ny ataony dineziny tena tsy anana fanjakana ny ataony akizy rehetra makany eny tena mety hoe trano kely folo sy telo tsy fatako hoe de ho takona ve ny ataonareo tena misy fa tsy fatako hoe aiza ny fomba anarahana maso hoe aiza zavatra rehetrarehetra fa nataonareo fa hatreto de tsy sininona hitan'ny olona jiro sy rano hatramin'izao telo volana ty arina mbola tsy mandeha nisy fivana ministra moa teo le ministra teo aloha ao anaty pageny ao ministra ny angovo sy any iny nanao publication izy hoe nisy areo transformeur tao tamatavy izay ny fanjakana teo aloha de tao fotsiny reo zavatra reo nefa mahavita 50 watts ngamba n'izay sa firmo de niafina tao fotsiny reo de zao zany izy vao manetsika an'le izy de mety mba izy vokany so zay zavatra zay fa ny fanontaniako hoe nareo zany ny azany zao tena makamo anahy zay sahirana be mihitsy zay mipetraka hoe hiteny anareo zay sa tsy hiteny anareo satria raha miteny anareo zay de arahareo toletsy andilany tsy hitendra nefa zay de mahazo ainareo fa ny zavatra tena hita mivantana aloha zany zao de hoe ahoana moa ny fomba ataonareo hoe tsy le tsapiky mihitsy tsy le festival ho any olako tena afaka atao mihitsy nyreny ka mila nyreny koa ny vahoaka ndraindray fa tsy de hoe ady foana amin'ny fiainana fa hoe matonareo manome 50 millions arisy de dikazay efa milamina ny atsy amin'ny ilany fa tsy hoe manome arinareo nefa ry ambadika ary mbola olona tsy mitafo de tsy fatako aiza zany zao ny valin'izay aiza sa zao zany nareo vao hihetsika indray aiza zany 65 milliards d'ariary zany na ho arodana daholo tamatavy ray manontolo de averina atsangana de mahazo trano daholo ny olona
fa tsy haiko hoe aiza ny fiazana zavatra zany tena tsy tany olona ny fiazana zavatra zany misy ankizy mitaraina ato tam'le amin'ny fidy reny le hoe miasa de mahazo vary 10 kilomètre ngamby izay de mahazo 280 000 ariary misy ankizy manao reny fa tsy nahazo misy nanao rehefa napindreny satria manadio de nitakalo zany mahazo le vola vitany fanadiovana hatramin'izao tsy nahazo vola de tsy haiko hoe inona zany ny avalinareo an'izany zao tsy fantako hoe inona avalinareo an'izany fa miandra zany zany zao mihitsy satria ny olana de zao teneniko anareo ny olana napietsika ny atomboana tezitra ny vahoaka ray manontolo de resaka tsy firarahina olona ny sosialin'ny olona io satria tena hoe minimum ny fiainan'ny olombelo zany tsy firarahina ny sosialin'ny olona tonga ny olona nietsika tena hoe nisy an'le explosion kaza atao tonga amin'izay le izy fa tamatavy zany faritany ngeza be zany ary mbola tsy tezitra ry zareo zao fa mbola menimenina fa tsy te ahita hoe tonga am'le hoe tezitra le olona zany zao mbola hoe menimenina fotsiny aloha de mifamono entre ny ponina fa mbola tsy tezitra izy io fa tsy haiko ino ny andrasanareo hoe hiandra an'zareo tezitra ve nareo zay ve ny andrasanareo hiandra le olona tezitra nareo ny olona ny etsy amin'n'ilana efa miandry fotsiny hoe aiza ny nanana anareo de nareo hoe tsy akoatra ny miteniteny foana tena hoe miteniteny foana za tena haiko anareo raha nisy nanomboka teo amin'ny gasikara lasa député tsy nipartage momba ny gasikara tsony tany Madagasikara ako tena haiko anareo fa ny olona manodidina anazy efa nantany hoe nga tsy eo amin'ny mpiaramiana fatany tsara mihitsy hoe fa maninona tsy nipartage anazy tsy nivalide anazy tamin'izy mbola hirotsaka député de zao ny vokany lasa miteniteny foana vao mainka miratirapy anetsy de mampiakatra anetsy de zany zao ny ataonareo de rovina zany vao vita heritaona zany zao hiandry an'izay zavatra izay ohatr'izao zany ny andrasana mandritra ny heritaona mahery aloha tena tsy possible mihitsy zany hoe takony zany ny zavatra nataonareo tsy atao amin'ny réseaux sociaux ihany ny moyen de com ka zay ka ezako ny olona any ary miteny anazy zany zany isan'ny tany atamatavy ange ay tany efa tsy hoe tantaraina akory tsy nahita tsy hitako hoe inona ny nataony ka zay vao mainka matezitra olona hoe tsy nanareo manao fety mihitsy ny olana ataovy ny fety rehefa zay mahory anareo fa tsy le manao fety mihitsy ny olana fa le hoe ohatrany hoe rangitinareo zany mihitsy le olona hoe io reo fa tsy afaka mitolona zao satria mbola reraka tena mbola reraka mihitsy ka tena mbola reraka de ararotinareo le izy de mendrasa vahoaka ho tezitra re tena tsy vitanareo io raha tezitra ny vahoaka mbola tsy tezitra hoe izy fa mbola sorendrena fotsiny ry zareo zao mbola vitavita ny zareo zao zareo mananganangana kely mikapikapoka taolona kely mananganangana fantsika manana fantsika kely eto seroa zay zao ny ataony zareo zao mbola tsy tezitra izy fa reo avy ny fotoana ho tezitra izy de ho sahirana nareo ka zay zany andrasany valiny zao hoe aiza ho aiza zay zany zao ny ahako zany zao hitanareo raha ohatra ka hoe message anonyme ato amiko ato no avoaka koatra ny ataony ratsy amin'ny ilany isaky mihetsika hoe message anonyme hitatary amin'ny anina hony anina hitananao an'izao hony anina de teneniko nareo fa angambany tsy zavatra milamina mihitsiny fa ny azo le zavatra hitako mihitsy ny tantaraiko fa tsy hoe message anonyme raha vao fanjakana mitantana ny vola de matetika very anjavona lany amin'ny fivoriana azona PRDM fotsiny fidina fotsiny de anana fiaramanidina miaraka zay mihitsiny délégation nakany reny fotsiny zao hoe fotriny na budget andreny za moa tsy te asasaina tsy tena irasaka le izy satria misy zay teneniko nareo zay hoe misy récupération mandreraka be le izy fa hoe raha ohatra nareo manao andreny de tokony hoe efa mahita solution zany nareo tsy amin'ny ilany telo volana ty ariny zao telo volana ty ariny teneniko anareo fa raha tsisy olona nanampy tany raha tsisy initiative citoyenne tany tena tsisy mitsangana ao tamatavy amin'izao fa lasa ohatra ny matezitezitra fotsiny le izy président efatra ambony io moa inona ny asany manao tsenjery reo fa zay fotsiny averiko anareo satria hitako isan'ara loatra manko zao ty vidéo ty hoe mangatindao manentana ny olona hidina andala hoe tsy manentana olona hidina andalambe mihitsy ako
fa mbola manaitra anareo fotsiny aloha satria mety misy fomba hafa afaka anoizana ny tolona misy fomba hafa afaka anoizana ny tolona fa tsy rehefa vonona tena vonona feno ny condition rehetrarehetra midina an-dalambe indray ary rehefa tonga izay fotoana izay tsy miandry olona fa lasa indray maka pankata dia maka anaty métro fa manahirana fotsiny mandreraka fotsiny mahita ilay izy ohatra ny ahoana ary ny fomba ataonareo amin'ny fijerenan'ilay izy efa tokony 3 volana ane zao farafaratsiny tsy fantako mba misy zavatra mivaingana hitany olona misy ony any fanampiana vary tsy haiko hoe firy taonina ony zany aloha ny atondry zareo any efa nisy namaly any ato efa nandefa vary zao taonina izay tany dia ahoana ilay trano dia ahoana indray ilay trano satria ilay olona any ange tsy mahantra fa ravatrano ilay olona any fa tsy hoe 4 mahantra be akory rehefa avy hoe tendreo hoe ianareo mana fisafiana mahatonga an'izao tsy aza daholo ny anton'izao tia voninahitra daholo tia voninahitra za tena tiako miteny anareo ty videoko ty tsy haiko hoe live ve moa afaka mijanona afaka ampiasainareo ty videoko ty fa za tsy manana ambition politique tena tsy mahaliana anahy mihitsy satria amiko ny olona manao politika mila vocation akoatra ny fahaizana moa zany dia mila vocation tsy manana vocation amin'izay ho an'ilay olona miteny ireny hoe nanao tianao ministry ny mponina zao rehefa fotsiny mesureko anazy hoe ay hatreo ny information fantany momba ako satria ny olona tena mahafantatra na tsara zany ny ahy manahirana resaka sosialy sy fampianarana izay ny tena makarana ny saiko fa raha zany hoe anao politika zany tsy manana vocation an'izany zavatra zany mihitsy ako fa ho anareo izay te hijanona amin'ilay izy zany dia tadio hoe 2 taona ilay iainanareo eo 2 taona ny animbanareo ny anaranareo tena korora fa za tamin'ny zanody tena hoe tsy mirearea amin'izany fa raha maketsy amin'ny mpivarotra mofogasy dia faly mpivarotra mofogasy maketsy amin'ny mpivarotra ana dia faly dia izay ampy anazy zay tena aloako hoe za tia misy anahy io tiana korora mandray smigy tena kely karama raha ny aty amin'ny misy anahy ty fa alaiko lavitra manao kely karama fa matory isan'andro matory dia misy fiadanana toy izay ifandrombaka amin'io fahefana sy tsy fantako io dia animba tena amin'io ajarazara-pera fidèle ny tokony anontaniana hoe aiza ilay fanampiana 3 volana izy ary ngao zao eno mbola manao siesy ty ngambany tsy efa nivadika village 4 raha ve akizy tsy haiko tsy afaka miteny an'izay satria tsy manana profy atao pelatana koa dia tsy te hiteniteny foana ohatran'ny sasany raha joela fotsiny akiny ala fa ny fanahy sy ny fanahin'ny filongo ny taverety mbola ampiasa ka normal ako ampira ngely natsoanareo eo ampira ngely nasorona teo tsy voala hoe vitan'iny tolona iny dia hoe sotra tompoko veloma ataontsika ny raha ifandao izy kizao move ho kibiko fa miandra an'izay tsy haiko hoe isa maly ve zay tsy haiko hoe isa maly fisa zavatra izay hoe aza ho aiza mety hetsika very zareo zao nareo milaza nanampy nefa laninareo ilay vola dia vary tsy ampina fikilona zaranareo makapokapoka vavanareo hitaiza zany taizany inizany namme vary any andy tsy namme vary any andy ary so mety hoe tena 4 taona tokoa efa mety hitariny 5 taona dia hitantsika moko ary ministra mponina ve so misy izy fa tena nataony nakasary mihitsy ny fotsiny moa zany ilay izy nisy an'ilay nataony iny ohatra ny nampivorivory olo izy dia atao vita tsara eto après antidirect dia mety hiteny koa zareo zao hoe atteinte à la sûreté de l'état no ataony manoka ma izany ary iny resaka atteinte à la sûreté de l'état iny tandremonareo tafiditra de près ou de loin ao anatin'ny zavatra ohatr' izany satria tena raha tena misy izany zavatra izany supposons hoe tena misy izany zavatra izany
dia efa vita koa ny aminareo. Le fomba nanakianana ilay teo aloha ihany nataony zareo tena mampalahelo. Le voaka majinika tsy misy mijery mihitsy tamatafy tena mampalahelo. Ka izay mahatonga anahako tsy mahalinana mihitsy aloha zao hoe hitarika tolona satria rehefa mbola tsy assureny ao aorianan'ilay tolona dia aleo aloha mijery. Fa analan'io dia hiditra izy angany asolo an'ireo. Tsika miteny hoe anala mafia, ngazany mafia zany mora asolo. Ny ambadiky ny aorianan'ny fanalana mafia hitanareo tsara zao nanalana ny rajolina ngazo antsika tafivoaka mihitsy fa mbola lizy fotsiny amin'ny ala fa ny empire mbola matany mbola eo. Nazareny gasikara fa mba namana ihany. Efa nresaka izay ka, tena efa resaka izay alohan'ny idirany amin'ny resaka politika tena nandraisany ihany io ary fatany tsara mihitsy hoe efa resaka izay. Misy hitanareo tsara mihitsy hoe tsy nizara, tsy niarahaba anazy tamin'ny fotoana nidirany tamin'io. Reny vola reny dia vola gérin'ny partenaire fa tsy dia direct par l'État, coordination ny anjarany État. Dia aiza zany zao ny coordination nataony? Tsy ilay hoe iza no migérer anazy fa aiza ilay vokan'ilay izy izay igérena anazy io na mbola hoe omenany iza fotsiny aloha. Ilay izy misy virus manisy hoditra koa. Zany foana ny excuse teo. Zany foana ny excuse teo hoe tsy tokony haino an'izany intsony zany zao hoe le colonel mahafinaritra fa ny manodidina anazy ny anina. Za zao zany définir ny cercle d'amiako efa lehibe tamin'ny 20 ans sy ohatr'izany ako no voafitaky ny olona satria tsy haiko misafidy ny cercle d'amiako. Kanao fa firy taona io dia mbola hitendra hoe tsy anona ny olona fa le manodidina anazy. Tsy excuse intsony zany. Raha mitotongana ny firenena izy kosa mandeha angamba izay ny refondation ny constat tsotra be ny teny sy ny seho fa ny vokatra. Tsy ilay mandeha mihitsy ny olako ka. Za tsy dia hoe izay ny olako. Kolotsaina koa mety hoe ao anatin'ireny tsy ilay any amin'ilay mandeha ny olana fa ilay hoe les priorités tsy mbola voavaly. Faranako amin'ity amin'izay fa lasa tezitra eto dia lasa hiteny tsy ampiheverana. Manokatra varavarabe mikotana iveranandreo tsy maty manota mody makasisan'ireo izao ataon'ny fitondrany sosany mandinika tsara. Ka dia asakasany aloha. Asakasany aloha. Fa niany andrasako izay teneniko anareo izay hoe aiza ho aiza ny fanomanana ny fifidianana zao. Avalio kely aloha azafady rehefa iny ianao miteny dia rehefa iny ianao manginy tsy mazava intsony efa ela no fa misy fivilanana aloha na tsy araka ilay fandarana tamin'ny voalohany efa rehefa te hiteny dia miteny dia rehefa tsy te hiteny dia tsy miteny. Izay mahatonga an'ilay mahafinaritra hoe tsy baikony iza n'iza. Misy antony hoe matoa tsy miteny dia misy antony hoe matoa miteny. Afaka hoe tsy miteny indray ary tsy afaka 5 volana. Ampitondray amin'ny babanareo ilay firenena amin'izay tsy mitotonga dia efa maty dadanay ry Andy Power. Compte fake ny fanavaozana ty sa compte fake ny iza. Za ty tena kely hoe mba maty ery ny afaka lakrimoziny tsy mahateny ny fanahiko sisa no entina tsy mahazo kivy fa makaina fotsiny. Tena andiso fanantenana io fitondrana io. Volana izy mivady ve zany ilay volana ividianana omby sa volam-baovaka? Mety ranao anina izy. Mety ranao ina moa izy ty? Opération kaiky. Omena
association avao tamatavy ny solution fa olona vao ihany mahay mizara ny fanampiana fa iny ka le izy vola be le izy tsy hoe 10 000 euros na 37 millions de dollars zao le any banque mondiale le efa ely iny 65 milliards d'ariary le avy any amin'ny sinoa. Même refrain de bien ça mon équipe fa nongana fotsiny tejapiny olona dia lasa tamana amin'ny refrain ihany HVM dia mitovy 2005 dia sa ala tsy mieritrana orenan'ny tolona dia ka zay mahatonga anaky tsy solidaire amin'ny resaka hidina an-dalambe mihitsy zao aloha tanareo tamin'ireny no nivokany lasa imezan'ny olona fotsiny satria lasa entin'ny fo fotsiny sisany dia manompa mpanao gazety amin'izay mandrahona mpanao gazety amin'izay rehetra tsy mahazo olona. Misy mihitsy ny mpanao gazety tsy mitana position neutre fa tsy izany mihitsy ny andrahonanao hoe tsy izany mihitsy ny andrahonanao hoe ataoko mahita inona moa iny. Bon fa reny moa efa fantatrareo hoe tsy dia asiana combien loatra. Sura mihitsy ake amin'ireo rehefa te hiteny dia miteny eka izay manko izay ny mahatonga anaty tsy manaiky alohanareo vola eto e. Manao compte fake be fanavoasana na akonana eto ampitondra nandatanareo ny fery. Sa manao compte fake daholo izy mianakavy. Manao compte fake fanavoasana, manao compte fake ry foza, manao compte fake ry mieritreritra hijanona elo amin'ny fitondrana. Le ministre ny énergie sy lony iny aky tena tsy azoko hatramin'izao nefa tena nahavita zavatra na dia fotoana. Za aloha tsy teny betsaka fa satria tsy mbola sûr amin'ny information ako dia tsy miteny betsaka fa amiko raha ny fahalalako azy dia misy antony lehibe. Fa aloako aloha tsy miteny fa mijery fotsiny. Mijery fotsiny ako hoe ihany dia rehefa mivoaka ilay izy vao confirmer za no confirmer amiko hoe le name anty information ty marina. Tena tsy haintsika ny ao ambadika le zavatra rehetrarehetra mitranga tena fa inona kosa aloha ny vitanareo tao tamatao raha tsy mipoerapoera na mihinana composé ohatrany akiny karaha mandriry and power tsy contre le fanjakana za fa mino za fa tsy efa vita programme alohan'ilay volan tamatavy iny ka hoe tsy afaka oui ka azoko ka tsy olana mihitsiny le izy tsy olana mihitsiny tena roa ary ny olona mba hifaly raha ohatra mila mifaly arao anao tsapiky raha te anao tsapiky satria reraka ny fiainana koa fa hoe manao an'iny ve anao dia efa vitanao ny zavatra tokony atao rehetrarehetra aloha mitabataba be eto anatry ny reto bitriko reto koa tena fita aiza koa impiry maka ny tamatavy ny eo ihany eo mikabarikely dia mahazo tehaka azoko mihitsy ny fahatezera le olona atao tamatavy e tena azoko tsara mihitsy tena normal mihitsy le olona raha ho tezitra tsy hitantsony izay tena marina aloha be amiko nikitika momba ny karana izy raha zany fotsiny tsy isy dikany sady tena tsy teny betsaka ako e satria tsy izay teneniko nareo zao hoe rehefa tsy ampy ny information eto am-pelantanako dia tsy affirmer zavatra mihitsy ahako mba tsy hitovy amin'ny sasany etsy ampita etsy se baser amin'ny message anonyme. Fa misy antony izy amiko natona sorony. Ianao fa nesa mbola hita hoe mbola manantena ny fitondrana io na zavatra mbola tsy mihinana hoe mpanangona ary ka ahoana hidina an-dalambe dia analany zareo dia hanolo an'izy efa nyteneniko teo hoe raha notaninareo iny ny positionko zao mijery match zao dia rehefa mivoaka ny bola dia ampidirina ny bola dia mangataka ovaina ny ekipa raha mahalemilemy ny joueur fa ny match mitohy. Le ihany poireau fake tsy amin'ilay izay manaratsy le biby tsy misy lohany dia lasa miravaka ny fangana fotsiny izay.
mba asio resaka ary fanirysora tena hoe neutre marina raha hitanareo ny deliran'le ramatoa anankiray ry a le momba le hoe izy fanirisompona manatany dia avy hoe fanirosoana miteny anazy hoe opa fandesa dia tokony azonareo hoe aiza hoe zany fahitako anazy raha hoe marina izay zavatra izay izy moa izao tsy miteny intsony tsy fantatra hoe aiza ho aiza izy izao aiza ho aiza le laiviny isan'andro ireny izao mety ahita le bitro izay tsy arary amin'izany resaka izany ve ny vazanareo ny asa sehoako écran ny zanako fa njary misy mampisavy zavady faranako amin'izay ty fa izay fotsiny ny anton'ity live ty hiteny an'ilay resaka tamatavy fotsiny fa ty zavatra be dia be tiako ny tenena moa zany to dia ohatrany tsy vita soratra ilay izy